vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra o taio ito taninay, dia Madagasikara taondrasanay, fa eo aminao no itolomanay ambavaka ho an'ny malagasy tsy misy ankanavaka. Mba ho vahoaka feno fahendrena, ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena, ka omeo fanahy fosy saina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Andriamanitra o taio ireo manam-pahefana, ho ampijoroy ho mpanompo taon-dalàna, ka tsy katsaka afa-tsy ny faombiazana hampandroso marina ito tanin-drasana. Mba ho mpitondra feno fahendrena, ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena, ka omeo fanahy fosy saina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Andriamanitra o taio ro mpitondra fivavahana, ho mendrika ho masina ho ohatra arahana, hitarika ny ondry hibanjina ny lanitra, hifantoka ampandroso ny tenin'Andriamanitra. Mba ho mpiandry feno fahendrena, ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena, ka omeo fanahy fosy saina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Izany no tonom-bavaka tianay asandratra, meteza malivavaka ny nosinay ho sambatra, tsy kiroso fa handroso mba ho tany vao, ho noso mendrika isandratan'ilay voninahitra. Amen.